Nitondra ny fomba fizerina avy hatrany moa ny mpitandro ny filaminana manoloana Intranga teny Ilandivato Indry nambaran'izy ireo fa toerana isan'ny mafana eto Antananarivo raha iny amin'ny faritra Ilandivato sy ny manodidina iny. Tsy maintsy nandraisana fepetra tahaka ireny ireo fietsika na ireo asa ratsy izay azo heverina fa voararan'ny lalàna raha ny fanampanazavana azo teo anivony ny mpitandro ny filaminana. Tafiditra amin'ny hetsika zato andro izay iraisan'ny polisy entina migorana ny totakely ny tanterana omaly ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny poste de police avancé Ilandivato. Ao anatiny asa andavanandro ny polisy ihany koa izany. Fa noho ny fisiana fitarainana maro sy tranga mombana halatra sy sitomahery dia mafisina ny hetsika. Ny toerana mafana isian'ireo mpanao sitomahery sy ariposy no nidinana omaly hoy ny fanazavana. Nomariany teo anivon'ny polisy pirenena fa 17 taona ny zandriny indrindra ary 30 taona ny zokiny indrindra tamin'ireo nisamborona. Nanao opération zany zay dia misy secteur cible. Eo amin'ireny ilay hoe lazainareo hoe point chaud aminareo. Dia izay tafiditra ao anatin'io zany. Tafiditra ao anatin'io secteur cible io zany ilay ratissé. Dia ratissé tsy fantatro na ampitoana na ina rehefa tonga teo dia asaina mitady copie daholo ny tsy ampitoana dia efa tonga teo daholo ray aman-dreny mitondra izay tafiditra ao anatin'ilay secteur amin'ny era stratégique zany izay tafiditra ao anatiny satria ny hoe amin'izao ny fanaovana anazy ka izay olona eo amin'ny toerana io amin'izao lera zao dia izy izay mpanao dia ny anankitelo tany trandimy io ny zone mamay be koa zany fambabeanjanako ny fo mamay be koa zone io zao natratrarana fonosana arongonza ny bandy anankiray misy le hoe zone risque fa misy le hoe attaque main armée reny misy zone betaka iny le zone risque ohatrandreny alosy patana reny alosy patana ndray fa anatsy manana dia trandiny aloha fambabeanjanako ny fo iny tia ampifilombodrano aty zavamambany izy daholo zavamambambilany be na eto amintsika eto zao tsy hoe Ilandivato apasy dia zone risque fa ny hoe attaque main armée zany tena amin'ny trano dimy iny tena ato amin'ity Atsimo-Atsinana anaty ity sy le aty amin'ny ampifilombodrano. Natolotra ny fampanohavana ny atoandro teo ireo tanora 13 nosamboriny teo anivon'ny poste de police avancé Ilandivato.